Kolotsaina malagasy tsy levo ny fampandrosoana ny kabary no ny fisian'ny fikambanana maro mampianatra izany amin'ny tanora. Anisan'izany indrindra ny fikambanana telon'orevy izay vao avy namoaka tanora misy 110 mianadahy ny alahady lasa teo. Maro hatrany ny tanora mahatsapa-tena tsy manary ny soatoavana malagasy, soatoavana toy ny kabary. Ny ampy 110 mianadahy indray anisan'izy ireo izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy nalady lasa teo rehefa avy nampiofan'ny fikambanana telon'orefy pikabary. Ny fikambanana telon'orefy dia niforona tamin'ny taona 2010 sy 2000. Tany am-piandohana dia filoha anankitelo no nanorina ny filohan'ny fikambanana dia ny Andriamatoa Erakotovazaza izay hitanilaka eto, ny tenako Fenitolotra Ramiary ary Dimindray ny Bazile. Rehefa nivoatra ary nitrandraka ny fikambanana dia manana ny tarigetra sy tandranak'asa ihany koa, dia ny hoe mikajy, mitrandraka, mizara ny soatoavana malagasy. Mila kajiana ny soatoavana malagasy satria efa manomboka tady ho simba. Miazakazaka loatra amin'ny fanatotoloana dia lasa atao mba masita tahaka ny orona irehatsy tazana tahaka ny sofina ankehitriny ny fomba malagasy, fomban-drazana. Any ka raha misy olona mameno kabary dia hoe resabe zany. Nefa dia fahendren'ny tolo malagasy no voizina ao anatin'izany soatoavana avy amin'ireo razantsika. Trandrahana ihany koa satria be dia be ireo fomba malagasy izay soatoavana hatrany anaty ravinahitra any izay tena olona manana an'izany asan'ny kolotsaina izany. Dia ankehitriny zany ny ao anatin'ny fikambanana telon'orefy dia anisan'ny trandraka an'izay riba malagasy zay ary mampianatra an'izay soatoavana izay moa zany apita ho an'ny zanaka, ho an'ireo dimby, ho an'ireo fara ihany koa. Nandritry ny eritaona niofanana dia nikajy ny trandraka ary ny zara ny soatoavana malagasy ireto tanora ireto izay mbola afa mandalina kokoa ny kabary mandritry ny eritaona na roa taona indray. Anisan'ny fikambanana maro manohana ny fanandratana ny mamalagasy ny fikambanany teraka Ambodrabiby izay tonga nanome voninahitra ny famoahany ity anjia ny sitraka ity. Marina fa ny pikabary navita fiofanana nandritry ny 3 taona ihany no afaka miampita io soatoavana malagasy io amin'izay maniry izany raha ho an'ny fikambanana telon'orefy. Tapitra ny vaovao zao ariva izao rivijery ajaina akasitrany ianao teny tokantrano na hatranjery hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ma TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.